mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehiben'ny fahafenoan'i Kristy. Efesianina 4:7. Ho lehilahy lehibe. Ho lehilahy lehibe. Fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio Vaovao Masoa. Izay rahantsika amin'ny rahalahy sy lofra arifera. Ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehiben'ny fahafenoan'i Kristy. Ivavaka isika. Voninahitra tolotra anao Andriamanitra indray ny fifaliana indray. Mbola afaka manaraka izao fandarana izao ary mbola afaka mamangy tokantrano mandray an'izao fandarana izao. Sotranao Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina. Ny ny fagagana amin'irainao androany ary hitondra fampahirizana, fahazavan'ny saina araka ny tenao any amin'ny Isaia 40 hoe fanifanany fahazavan'ny saina, fanahany fahindrena, fanafatorana ny Jehovah no ao aminy. Dia toetra ny amin'ny olona tsirairay avy izany Tompo. Mamanginy tsirairay avy amin'ny teninao ary manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Finaritra rahalahy malala fiadanana ho anao tsirairay avy n'aiza indray ahenonao an'izao fandarana izao dia manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy Tompo any aminao ary dia aherindray ianao androany amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Tsy za no tompon'ny teny fa za dia mpindrana hiraka ihany manazava an'izao tenin'Andriamanitra izao tahaka ny fantsona mitondra rano dia hiraka ihany ny tenako fa Jesosy Kristy no ilay tena rano, tahaka ny ilay Jesosy Kristy sy ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana ny adivitra momba ny hoe rano, ary tenaiky ilay vehivavy ny farany hoe tena ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra. Dia tahaka an'izany rahalahy malala, androany dia raha maniry etaeta momba ny rano ianao dia ahitan'izany amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ndre mandeha rahalahy malala dia manakany amin'ny firenena anankiray tato Afrika Atsimo tato, ny fotoana maromaro lasa izany. Tamin'izany fotoana izany dia mba namangy faritra anankiray izay nisy tendrombohitra fiandrasana ondry amana rivorivony, fa zany dia tsy olona betsaka ny miandry an'izany fa olona vitsivitsy ary anankiray ny tena mpitarika azy ireo. Rehefa mba niresaka tamin'ireto mpitarika an'ireto ondry reto izay dia mba nanontany hoe ahoana mba fahafantaran'ireto ondry reto anareo. Dia niteny izy hoe efa fantatr'ireo mihitsy izy ny feo anay sy ny endrikay. Eny mety hatraminy hoe raha miserana ary izay dia misy fofona enina mihitsy amin'ny maha-olombelona anay. Efa fantany avokoa ny momba anay rehetrarehetra. Ka raha miteny izay ozy izy dia tonga dia manaraka izy. Ka mba niteny tamin'ilay mpiandrondra hoe aloha mba ataoko aza ny teninao izany, mba tiako hoe mba manaraka avy ireto ondrinao reto, raha misy mangalatra ve dia ahoana. Andramo arao izy izy dia izao ny fomba fiantson'ireo ondry ireo izy izy. Dia nataoko ilay voambolana tamin'ny tenin-drareo izany. Haiko ihany ilay voambolana tamin'ny tenin-drareo ary dia natsoko ilay ondry izany, fa ny hevitr'ilay teny moa dia hoe avy manaraka ahy. Izay ny hevitr'ilay teny fa amin'ny fitenin-drareo tany Afrika Atsimo tany izany. Dia nataoko izany fa indrisy fa tsisy nanaraka mihitsy ilay ondry na anankiray ary nefa mitovy ilay teny. Dia eo azany dia gaga. Dia ozy ilay mpiandrondro hitanao izany ozy izy fa na mitovy ary amin'ny fitenitsika dia tsy hanaraka anao mihitsy izy satria za mihitsy nefa fantany. Inona ny tiana tenena amin'izany ry havana? Tiana avoaka amin'izany dia tahaka an'izany izay le mari-pamantaran'izay tsika eo anatrehan'Andriamanitra hoe tena fantatr'Andriamanitra mihitsy ve tsika lay identitena lay mahatsikatsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Fa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao
dia efa mety tsy fantatra tsony lay mahakristianina manana ositra ny olona anankiray indrindra ny lehilahy fa atositosiky ny devoly manao zavatra be dehibe akoatra ny mahositra mahakristianina azy. Androany a dia mba itenitenin'Andriamanitra aminao ny amin'izany hoe lehilahy manana ositra manokana zany, nefa sady manao ny raharaha eo amin'ny resaka fitondrana politika na fitondrana ny amin'izao tontolo zao na fitondrana ny fanjakana indrindrandrindra misy resaka politika ny any amin'izao tontolo zao, mety fe zany. Androany a dia tena mba iteny ianao sy anazavanao ny amin'ny tenin'Andriamanitra momba izany. Amin'izao fotoan'izao mantsy raha malala dia zao hoe efa tena akaiky ny tompo a miazakazaka ny fitoriana ny filazantsara. Ny zavatra tsapa nefa dia zao hoe arakaraka ny fiazaka zany fitorian'ny filazantsara no ohatra ny tena mampirongatra ny zavatra maloto eto amin'izao tontolo zao na ny any fitondrana fanjakana na any amin'ny resaka politika. Eto tsika dia tsy miresaka hoe iza na iza firenena iza fa na eto amintsika koa ara dia voaresaka araka izany. Ka mba misy tenin'Andriamanitra mba tiako hitondranantsika ny amin'izany taridalana androan'izany, indrindra ho an'ny lehilahy manana ositra manokana, mety ho pasteur izy, mety ho presbyteur, mety ho mpitory-teny takanay zao, mety ho mpiandry, mety ho manana ositra manokana rehetrarehetra any anatina fitondrana fanahan'olona na fiangonana na fikambanana kristianina na hainao manjery, manana ositra manokana. Mety ve ny sady miaroaro amin'ny resaka politika ozy ny teny vazaha hoe exposé any amin'izany resaka politika sy fitondrana politika izany. Zao ny tenin'Andriamanitra mba tiako hoentina aminao androany ampahirizina anao amin'izany raha malala, satria ilay ny lehilahy fantatra zany. Mateo 5:17-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisara Filipo Jesosy dia nanontany ny mpianany izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Dia hoy ireo, hoy ny sasany Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany Eli, ary hoy ny sasany Jeremia na ny anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao aho iza. Ary namaly Simonina Petera ka nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Jesosy Kristy mba miresadresaka amin'ny mpianatra, dia mba nanontany Jesosy hoe rehefa mba miaraksika ozy izy, rehefa mba mandeha ny an-dalana eny aho, dia mba ahoana mba fiainonareo ny firesaky ny olona momba Jesosy Kristy tompo dia lehilahy? Ahoana mba firesaky ny olona momba hieritrerety ny olona ho iza moa ozy izy Jesosy? Dia namaly ireo mpianatra ireo, ianao nge ozy izy ka hieritrerety ny olona hoe Jaona mpanao batisa, izany ny fieritrerety fijery ny olona anao, fa dia manaraka eny ny olona, fa ny olona dia mieritrerety Jaona ianao mpanao batisa. Sasany indray dia niteny hoe raha mba niresaka henona indray zao any dia hieritrerety ny olona hoe Jeremia ianao. Zany hoe le mpaminany Jeremia le taloha dia tafaverina amin'izao fotoan'izao asa nitsangana tamin'ny maty ve sa ohatrohatran'izany. Dia ozy indray sasany hoe anankiray amin'ireny mpaminany ireny, mety ho Eli ve sa mety ho tsy fantatra, anankiray amin'ireny patriarka ireny ry Moïse, anankiray amin'izany ny fijerin'ny olona anao, zany ny renay eny an-dalana eny. Zany hoe Jesosy zany raha fijerin'ny olona azy fotsiny tamin'izao dia be dehibe ny olona tsy mahafantatra marina ny Jesosy, fa nafangaron'ny olona Jesosy. Satria ny mpaminany taloha dia nitory-teny, Jaona mpanao batisa koa dia nitory ny fibebahana, dia nafangaron'ny olona zany Jesosy. Fa nanontany ny mpianatra Jesosy, toy Jesosy hoe fa ianareo kosa ary raha zay fijerin'ny olona, nareo ary ahoana raha ny fomba fijerinareo ahy, iza ary ahy aminareo? Dia eto moa zany dia Petera ny namaly, tsisy namaly zany ny mpianatra teto, fa Petera nohatran'ny hoe nanangan-tanana. Aleo za mba hamaly ozy izy, ny fomba fijeriko anao, ny fahafantarako anao dia anao lay Kristy zanak'Andriamanitra velona. Nahoana moa zany Petera ny namaly an'izany raha malala? Namaly an'izany zany Petera raha mihoatra amin'reto mpianatra sasany reto, satria ny mpianatra sasany dia hafa ny navaliny, fa i Petera ny namaly mazava be mihitsy hoe ianao Kristy zanak'Andriamanitra velona, satria nanana fahitana sy fahatsapana manokana Petera momba ny Jesosy. Hitany Petera miariary loatra ny tena mahazanak'Andriamanitra velona azy. Zany hoe reto mpianatra reto dia mety nafantatra ihany zany le anarana momba, tsy hoe mety fa tena nafantatra hoe Jesosy Kristy, zay no anarany. Aranofo dia zanaky Marie Virgine, fa le atao hoe révélation na fahatsapana tsy nanana an'izany ny mpianatra, fa Petera rery no nanana an'izay fahatsapan'izay hoe Kristy zanak'Andriamanitra velona. Zany hoe ilay
maha izy azy la identité maha Jesosy any Jesosy no hita amin'ny Petera tao. Iny ara-la malala. Ina ny tiana ho tenena amin'ny tenin'Andriamanitra androany ity. Be deaibe ny lehilahy manana ositra amin'ny asa fanompoana, araka ny voalaza ty hoe mety ho pastera, mpiandry, dekônina, presbytera, bishop sy ny sisa sy ny sisa. De maka ndraikitra ambony na manokana amin'ny resaka politika mety ve zany. Marihana fa ny lehilahy de atositosiky ny devoly. Atositosiky ny devoly amin'ny resaka fahefana laza sy voninahitra. Ary raha misy mahalavo ny lehilahy mihoatra ny vehivavy, de zany resaka laza fahefana voninahitra vola anjara toerana zany ka de atositosiky ny devoly amin'izany. Fa nytanina mipetraka de zao hoe mety ve zany eny hatramin'ny resaka hetsy-bahoaka aza raha eto amin'ny firenentsika. De aloha tsorona fa ny lehilahy de atositosiky ny olona be deaibe amin'izany. Olona manana ositra ohatra hoe mpiandry de atositosiky ny olona hitarika fivavahana amin'ireny hetsy-bahoaka reny. Fa nytanina mety ve zany ravana, azo atao ve zany, manao ana fijerin'Andriamanitra tsika ny amin'izany. Efa nisy zany ary be deaibe zany natany amin'ny firenena hafa fanaovana fitaovana lehilahy be deaibe ny hatramin'ny fiangonana ary amin'ny resaka politika na mivantana nakolaka eto amin'ny firenentsika hatramin'izao fotoan'izao. De mbola misy zany ny ravana fanaovana fitaovana amin'ny resaka hetsika politika ny amin'ny fiangonana. Lehilahy ny tena atosika be deaibe mihitsy ny amin'izany. Satria ny lehilahy moa zany le hoe mahery lehilahy ka paitsitafery sy ny sisa sy ny sisa. Inona mifiatraikany zany zavatra rehetrarehetra zany ravana? Voatoro marina ve ny filazantsara sy ny fampibebahana? Averina le fanontaniana hoe voatoro marina ve ny filazantsara sy ny fampibebahana any amin'ny sehatra ny fivavahana amin'izao fotoan'izao zay ataon'ny lehilahy. Lehilahy zay manana anjara toerana be deaibe. Ekena fa misy ny vehivavy mpitandrina, misy ny vehivavy mpitarika, mpiandry sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny ankabetsahany aloha de atao hoe mbola lehilahy zany zay manana atao hoe anjara toerana be deaibe amin'izany fitaritana fivavahana zany. De andaotsika ry havana mba hijery aloha ary hoe ahoana moa ny fomba fiasan'Andriamanitra ao anatina Baiboly. Aiza ho aiza amin'ny Baiboly tsika amin'izao fotoan'izao. Raha mijery tsika ry havana, vanim-potoana ny inona moa tsika zao raha oharitsika amin'ny Baiboly. Amin'izao fotoan'izao de vanim-potoana ny fanamasintsika ry havana. Ary vanim-potoana ny fanivanana tanteraka ny mpino Andriamanitra amin'izao fotoan'izao. Manivana tanteraka mihitsy Andriamanitra ry havana. Le fanivanana tanteraka hoe maro ny nofidiana fa vitsy kosa no vonjena. Jesosy nefa ny tena zany tsy azo ovaina zany tenin'Andriamanitra zany ry havana. Na de dradradradraina foana ary hoe ho voavonjy daholo tsika rehetrarehetra reto, ho voavonjy daholo tsika rehetrarehetra reto. Somarina zany ry havana. Raha zany no marina de ny Baiboly ny diso zany. Vaokatsika tsy hanao marina mihoatra no ny Baiboly, fa ny Baiboly de efa miteny mihitsy hoe be deaibe no antsoina. Fa nofidiana kosa de vitsy, no voavonjy zany de mety ho vitsy. Vitsy mihoatra n'olona zay antsoina rehetrarehetra. Tany amin'ny testamenta taloha ary de tena niditra antsehatra mivantana tamin'ny fitondrana fanjakana mihitsy Jehovah Andriamanitra. Hitatsika zany ry Davida, Solomon, ry Mosesy, ry Joshua, ry Samson, ry Daniel, niditra lalina tamin'izany Andriamanitra tamin'ny alalan'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Inona ny anton'izany? Eo mantsy ry havana ny mahatonga ny olona miteny hoe ka Andriamanitra ny miditra any amin'ny resaka politika. Rehefa tsy hanao politika ary ny kristiana disy ary ny hanao an'izany. Inona ny antony nidiran'Andriamanitra atsehatra tamin'ny resaka hoe fitondrana ny fanjakana? Ny antony dia antony tena anankiray dia anankiray, noho ny firenen'ny Israelianina manokana ihany. Tsy misy resaka firenen'ny Filistina tamin'izany hoe nidiran'Andriamanitra ny Asirianina na Palestinianina na ny Samaritana na ny Amalekita na ny Kananita. Tsy niditra tamin'izany Andriamanitra, fa noho ny firenena mafirenena Israelianina no nidiran'Andriamanitra antsehatra tamin'izany. Ary raha ny lalindalina kokoa ny marimarina kokoa raha de hoe ny antony tena nidiran'Andriamanitra tamin'izany hatramin'ny tany amin'ny resaka hoe fitondrana ny fanjakana mihitsy de nanafahana ny zanak'Israely, nitondrana ny zanak'Israely, ny mahazanak'Israely azy manokana no antony nidiran'Andriamanitra antsehatra tamin'izany. Zay ny antony. Tamin'ny testamenta vaovao mbola manao an'izany ve Andriamanitra? Mbola momba an'izany hevitra zany ve Andriamanitra hoe miditra any anatin'ny politika, any anatin'ny fakana fahefana, miditra any anatin'izany resaka zany ve Andriamanitra? Na kelikely na lehibebe. Nanomboka tamin'i Jesosy ry havana de niova ny fomba fiasan'Andriamanitra. Aloha resahany zany noho izany tsoriny zany ry havana. Filazantsara ny andreketan'ny apôstôly
ary jereo ry havana fa ny apôstôly rehetrarehetra sy ny mpianatra rehetrarehetra na iza ao anaty filazantsara veriko azo manokana aloha ngamba de tena zay mihitsy de ny fitoriana ny filazantsara ny fampibebahana ny olona ny andreketany ny apôstôly sy rehetrarehetra zay nysokajiana ho iraka avy amin'i Jesosy fa tsy niditra tsony mihitsy ny mpianatra sy ny apôstôly tany amin'ny resaka fitondrana ny fanjakana. Nataon'izy ireo ara de nogadrainy ny mpitondra fanjakana izy ireo takandro Paoly sy Silasy, gadraina, ry Petera ny gadraina, ry Stefanina ny vonono ny mpitondra fanjakana. Zany ny natao mitory rehefa tena samy tory mivantana teo amin'ny tany sy ny firenena izy ireo tamin'izany fotoana zany, lehilahy daholo zany teneniko atsika rehetrarehetra zany. De nigadraina ry Paoly sy Silasy de tany amponja, nideran'Andriamanitra izy tany ary fideran'Andriamanitra nahafaka azy fa tsy naka loko politika ny nahafaka azy. Ohatra mbola akaiky dia akaiky mba teneniko anao ry havana, rehefa niakatra tany a Jerosalema Jesosy, rehefa niakatra tany Jerosalema Jesosy akaiky ny isamborana azy, de namelatra lamba ny olona tamin'izay fotoan'izay, nitsena azy tamin'izany le hoe sampandrofia ary zay mahatonga atsika kristianina amin'izao fotoan'izao mankalaza ny hoe aladiny sampandrofia. Namelatra lamba ny olona, namelatra n'izany hoe sampandrofia zany nandanan'i Jesosy akaiky ny andro firavoravona. De nobiny olona Jesosy, hosana ho an'ny zanaky Davida, hosana ho an'ny zanaky Davida, iny ny mpanjaka anay sy ny sisa sy ny sisa. Tsy namaly mihitsy Jesosy tamin'izay, taingina zana-boriky moa izy tamin'izany fotoana zany, tsy namaly Jesosy. Nieritreretin'ny olona Jesosy tamin'izany fotoana zany ho apetraka teo amin'ny fanjakana, hevitra politika zany nen'ny vahoaka, fa tsy resaka fandresen-dahatra ny amin'ny mazanak'Andriamanitra velona azy akory ny tena marina, fa leo ny fitondrana romanina ny israelianina tamin'izay fotoan'izay. Ka de Jesosy nisaika ho apetraka teo amin'ny fitondrana, tsy nanaiky an'izany Jesosy. Zany de mbola porofo itenenako anao avokoa fa nizaniza ry havako tao anatina filazantsara lehilahy rehetrarehetra nanana ositra manokana de tsy niditra mihitsy tamin'izany. Inona ny tiano tenenina taty amin'ny testamenta vaovao rehetrarehetra zany de efa tsy fomba fiasan'Andriamanitra intsony zany, indrindra rehefa nivelatra ny filazantsara ka nitatra tany amin'ny firenena jentilisa rehetrarehetra akoatra ny firenena israelianina zanaky Israely, de tsy niditra tamin'izany tsony Andriamanitra hoe de tena hoe olona ny fidiny manokana, nataony manokana mihitsy nametra ny tao fitondram-panjakana, tsy niditra tamin'izany Andriamanitra. Zany ry havana raha atao hoe fomba fiasa ao anaty baiboly mba jerentsika fotsiny aloha ry havana, mba mila hazavaina aloha zany, mba anazahoana ny saitsika hoe ho an'ny lehilahy zay atositosiky ny olona, lehilahy manana ositra manokana ozy ositra manokana, mpitondra fiangonana, mpitondra fikambanana kristianina lehibe, manana ositra manokana any amin'ny resaka fitoriana ny filazantsara, mety fantatra eto amin'ny firenena, mety fantatra eo amin'ny fiarahamonina, nefa mihosikosina amin'izany resaka politika zany, fanontaniana mipetraka ataon'ny olona ho iza moa ianao ry havana, tahaka an' Jesosy teto. Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra tsy niditra tamin'ny resaka politika mihitsy na kely azy, mbola nafangaron'ny olona iza moa ary zany Jesosy zany. De sasany zany tsy nafantatra mihitsy hoe Jauna, de ozy ny sasany Jeremia, sasany ny anankiray amin'ny mpaminany. Jesosy aza tsy niditiditra tamin'izany, fa mazava tsara ny identité na izy azy anankiray tamin'ny mpianatra ny tena resy lahatra hoe io lay tena zanak'Andriamanitra, maika avery havana. Fa isika zanak'olombelona tsotra, mpanompon'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra ositra, hazava avery havana ny natioranao sy ny identité anao any anatin'izany, ho voatorinao marina avery havana ny filazantsara amin'izany, fa nytaniana petraka zany ry havana. Na tianao na tsy tianao lehilahy, mihosikosina amin'izany resaka takan'izany hoe resaka politika, hetsika politika na hetsy-bahoaka takan'izany, mirosoroso eny amin'ny tribune takan'izany, maloto ny anaran'Andriamanitra ry havana, voahosiosy ny anaran'Andriamanitra ny amin'izany. Ka de zao zay tapany anankiray zay aloha mba tiana nentina tamintsika nanazavana hoe fomba fiasan'Andriamanitra aiza ho aiza amin'ny baibolitsika ry havana amin'izao fotoana izao, dia fitinina kely zany de hoe Jesosy de nanontany ny mpianatra hoe nataon'ny olona ho iza ozy izy, tsy nafantatra ny akabeaza, very hevitra ny akabeaza amin'ny mpianatra sasany rehefa mba nanontaniana, fa de zany noho zany ny zavatra mba eniny avy any amin'ny olona rehetrarehetra eny. Kanefa de Petera de niteny hoe za de mahatsapa ty anatiko,
fa ninona tenen'ny olona anao an dia ianao no zanak'Andriamanitra velona mba fantatr'Andriamanitra eo aminao ve le maizy an'Andriamanitra la maizy an Jesosy any anatinao sady efa fangaron'ny olona ianao ry havana tsy fantatry ny olona tsony hoe ianao ve lay pastera ianao ve lay mpiandro sa ianao lay ositra ianao ve lay mpitondra politika sa ianao lay inona fanontaniana mila apetraky ny lehilahy zany ry havana zay mety totafiaroaro ny amin'izany ndao tsika mba ifampahery amina hira anankiray alohan'ny anoizatsika ny fotoana inona no avaliko anao no misorehetra azoko taminao ry tompoko sy Andriamanitro indrisy fa tena zava-doza mamolena nditra maro sesehena ota maro najambena no nasetriko lay famonjena misaotranao zahay ry tompo Andriamanitra tsy toa lay ankehitriny sy taloha tsy miova malisy anio ary mandrakizay misaotranao zahay ry tompo Andriamanitra tsy toa lay ankehitriny sy taloha tsy miova malisy anio ary mandrakizay inona no avaliko anao no nisorehetra azoko taminao ry tompoko sy Andriamanitro indrisy fa tena zava-doza mamomena ditra maro sesehena ota maro najambena no nasetriko lay famonjena mitsaokanao zahay ry tompo no niranao soa indrindra zay nalatsakao tsy hovidina ho fa ny fitilay andalana zay nandoro anay mitsaokanao zahay ry tompo no niranao soa indrindra nalatsakao tsy hovidina ho fa ny fitilay andalana zay nandoro anay inona no avaliko anao no misorehetra azoko taminao ry tompoko sy Andriamanitro indrisy fa tena zava-doza mamolena nditra maro sesehena ota maro najambena no nasetriko lay famonjena nditra maro sesehena ota maro najambena no nasetriko lay famonjena hiaja rahary ao amin'ny tarikany feosiako no nanolotra antsika le hira hoe inona no valiko anao no soretra nataonao tamiko manira anao ihany koa mba hisotra an'Andriamanitra tahaka an'izany eo amin'ny fiainanao raha malala amin'ny tompo eny ary havana ataon'ny olona ho izy moa ny zanak'olona
toy izy ireo ony sasany Jaona mpanao batisa, ony sasany Eli, ony sasany Jeremia, ny anankiray amin'ny mpaminany aloha Jesosy tamin'ny fainareo kosa ary manao aho izy. Namaly Simona Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Identité le maha izy azy fanontaniana mipetraka rahalamalala. Lehilahy ozy sika tany amin'ny voalohany tany ho anisany mora lavo amin'ny resaka voninahitra, mora lavo amin'ny resaka fitondrana, mora lavo amin'ny resaka rendrarendra amin'ny resaka vola sy ny sisa sy ny sisa. Lehilahy daholo zany resaka rehetrarehetra zany. Ka fanontaniana mipetraka dia zao hoe afaka miaraka ve zany zavatra rehetrarehetra zany. Fa teto amin'izao tontolo zao sy teto Madagasikara, teto amin'ny firenentsika dia fantatsika fa raha nisy riavana tamin'izany hoe fahalavona zany amin'ny resaka politika, hetsy-bahoaka, fifangaroana amin'ny resaka ositra, amin'ny resaka ara-panahy ao anatin'ny olona. Lehilahy daholo ny lavo tamin'izany rehetrarehetra ny vokany. Tsy fantatry ny olona tsony hoe inona ny fivavahana marina, vokatra zany. Mihemotra daholo ny olona tokony mba handroso amin'ny resaka fivavahana noho ny ataon'ny lehilahy. Misikosina amin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Eny ary riavana dia fanontaniana mipetraka za afaka miaraka ve, afaka hivohitra ve hiositra fanompona raha misafidy hitondra amin'izany resaka fanjakana nanao an'izany resaka politika zany ny lehilahy anankiray. Dia ny tenitsika teo manao hoe ny lavon'i Jesosy niakatra teo amin'ny fitondrana. Mateo 7:20 misy an'ilay tantara ilay nitenenina tamintsika teo. Nandahany zany Jesosy, nandahany zany izy riavana. Raha mila misy ohatra anankiray aza tena akaiky dia akaiky noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompo zay lehilahy zay fantatry ny devoly tsara fa manana ny fahefana ara-panahy, manana fahefana ara-panahy mihoatra lavitra noho ny fahefana ranofo. Dia io ny telo ny devoly nanatona azy saika haminga anazy. Dia hitatsika tsara fa nalainy devoly fanahy izy. Rehefa nalainy devoly fanahy Jesosy, Luka 4:5 sy 5 dia devoly nitondra azy niakatra dia naneo azy indray mipimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo zao. Dia hoy ny devoly taminy, omeko anao zao fanapahana rehetra zao mba mivonany fa efa natolotra ho azy zany ka zay tiako omena no omena azy. Hitatsika amin'izany zay fahefana rehetrarehetra eto amin'izao tontolo zao voalaza ny Luka 4:5 ny devoly anay inge io fahefana io izy anay io zay tiana omena no omenany zany fahefana zany. Ka miankofy ianao eto amiko ozy izy ny devoly mantsy an Jesosy fa omeko anao zany raha miankoha aketo ianao. Jesosy zany dia nofitahany devoly tamin'ny resaka fahefana teto amin'izao tontolo zao. Dia miankofa ozy izy fa omeko anao zany. Dia Jesosy niteny hoe tsy ankohako aminao mihitsy aho fa Jehovah-Andriamanitra ny ankofana. Tsy azo ny Satana izy tamin'izany. Jesosy dia niteny any amin'ny Mateo 5:20 manao hoe tsy misy olona mahay manao tomporozy izy fa ny anankiray ho alany, ny anankiray ho tiny, na ny anankiray ho ombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Fantatritsika riavana fa na iza na iza na ny firenena mandroso na ty amin'ny firenena andalam-pandrosoana raha vao miresaka fahefana dia miresaka vola foana ny ao ambadiny, na ahoana na inona tenenin'ny olona na inona tenenin'ny olona. Dia Jesosy eto miteny tsy hainareo zany ozy izy, aza miditiditra amin'izany raha ianareo manana ositra manokana, manana ositra manokana amin'ny asa fanompona. Dia ohatran'ny tehiteny Jesosy hoe tsy hainareo zany, aza miditriditra amin'izany nareo, maloto amin'izany ny identité anareo. Ary ny tena olana riavana dia zao tsy fantatry Jesosy tsony mihitsy hoe iza motsika, iza motsika riavana. Tsika ve lay mpiandry sa tsika le mpitarika ny toko politika, iza anao afantarany Jesosy atsika. Mbetika zany ianao manao faneho-kevitra any amin'ny radio, mpitondra politika, mbetika ianao eny amin'ny pilipitra mpiandry. Inona no afantarany Jesosy ianao amin'izany riavana? Voatory ve ny filazantsara ny fibebahana? Rehefa maneho hevitra politika ianao dia tsy maintsy levitra lay mpitondra politika anao, tsy maintsy ajainao na mety na tsy mety. Rehefa eny ambony pilipitra kosa ianao mitory-teny dia iza le ho ajainao? Jesosy le ho ajainao. Iza marina ny tena ho ajainao? Ozy ny tenin'Andriamanitra tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Fa ny zavatra tsy maintsy hitranga dia tsy maintsy ho afangarinao zany zavatra zany rehefa eny ambony pilipitra ianao na mitory-teny eny tsy fantatro na ianao manjery na izana iza mety hitorianao teny. Tsy maintsy ho afangarinao zany na ezaka mafy azy ianao anasaratsaraka an'izany amin'ny mety ho hevitra ideolojika na mety ho doctrine dia tsy maintsy ho afangarinao zany zavatra zany. Nefa rany tsy fantatry Jesosy intsony ianao riavana, izy ianao tsy fantatry ny tompo intsony ianao, ny olona koa dia tsy hay hanavaka anao intsony. Ary ny vokatra ratsiny zany raha lamalala dia zao tsy voatory ny filazantsara, mihemotra ny olona,
mana ratsy fivavahana ary ny olona ary zany mahatonga ny olona mana ratsy fivavahana kristianina amin'izao fotoana izao satria tsy fantatry ny olona tena fijoroana marina na iny anivon'ny fiangonana na iny anivon'ny fikambanana na iny anivon'ny aina manjery vokatry ny ataony ny lehilahy zay tena atao hoe resim-boninahitra resim-bola resina zavatra samy hafa mihoatra noho ny ositra napetraka Andriamanitra tao aminy. Mila mazava tsara ry havana, mila mazava tsara ry havana le maha-izy anao zay le antsoina hoe identité zay le maha-izy anao. Fetsy ny devoly ry havana, fetsy ny devoly ataony zay tsy ahafantarana anao amin'ny andro zay atongavany tompo. Ary zany fombo zany raha malala no entiny devoly manala lay lokon'Andriamanitra ao amintsika, ka lokony zao tontolo zao no asain'ny devoly hita miariary ao amintsika. Ary dia ataony devoly zay atonga atsika tsy hifantoka zato isan-jato amin'Andriamanitra. Raha ny planin'Andriamanitra dia mifantoka zato isan-jato amin'ny ositra zay nomeny ianao, mifantoka zato isan-jato ho an'ny olona manana ositra ho atsindriky foana zao tenin'Andriamanitra zao hoe ho an'ny lehilahy zay mora lavo amin'ny resaka voninahitra, lehilahy zay mora lavo amin'ny resaka vola, lehilahy zay mora lavo amin'ny resaka fitsangajangana, lehilahy zay mora lavo amin'ny resaka fahefana. Tian'Andriamanitra ianao rahalahy malala hifantoka zato isan-jato amin'ny ositra zay nomen'Andriamanitra anao. Raha le olona manana ositra manokana ianao, mpitondra fiangonana ao, olona manana ositra manokana, mpiandry, dekona sy ny sisa, mpitarika fikambanana goavana kristianina, sarotra riavako malala, sarotra nitazona la identité na itena aza ny olona be deaibe ka rehefa tsy anao kristianina izy andray ny anao politika tsy fantatry riavana. Fa zay ny fomba fijeriny baiboly ny am'izany manao hoe ahoana moa riavana, am'izany hoe fomba fiasan'Andriamanitra ny am'izany hoe olona manana ositra manokana, lehilahy manana ositra manokana zany, mba tsy ho lavo ka tsy voatory tsara ny filazantsara, mba tsy ho lavo ka miemotra ny olona tsy tokony hiemotra, mba tsy ho lavo am'izany ianao ka ny olona tokony anaraka an' Jesosy lasa tsy te anaraka, lasa tsy te herika mihitsy noho ny zavatra ataoko sy ataonao lehilahy tahaka an'izany riavana. Dia mba mila mitandrantsika, naka ohatra maromaro tsika riavana tamin'izany, naka ohatra tany amin'ny testameta taloha, naka ohatra taty amin'ny testameta vaovao, fa ny zavatra fantatra dia zao, raha ny fomba fiasan'Andriamanitra ty amin'ny testameta vaovao, fotoana ny fanamasina, vanim-potoana zay misy amin'izao fotoana zao, vanim-potoana firomoromona amin'ny resaka teknôlôjia, te hanananao Andriamanitra, marina sy mahitsy ao anatrehan'Andriamanitra, mitory tsy misy klema. Ary zany mahatonga ny epistily miteny manao filazantsara tsy misy klema. Raha vao tsy fantatra Andriamanitra ny identité atsika, lasa misy klema ny filazantsara, na tianao na tsy tianao riavana, dia lasa misy klema ny filazantsara. Ho adin'Andriamanitra ianao riavana amin'izany zavatra zay ataotsika izany. Daniel riavana rehefa babo tamin'ny Babilôna, tsy izy rery ny Hebreo zay babo tany fa maromaro, fa nisy lehilahy vitsivitsy izy ireo zay teneny ny tenin'Andriamanitra hoe tena nanana fahendrena. Ary rehefa tonga tany amin'ny lampamo Daniel dia nitambatambaza ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana satria mahay, tena mahay, mafanta-javatra, mataka-javatra. Dia nitambatambaza ny Daniel, nitambatambaza hatrany amin'ny resaka sakafo. Fa tsotra ny Daniel, tsy mihinana n'io sakafo zay ozy izy, tsy mihinana n'io sakafo zay, fa aloha ny anay ankotrana ihany. Nareo nge aieto ry Daniel le, tsy mety zany ty sakafo avy any mpanjaka, ary hoany ty fa manjary zambety mpanjaka amin'ity ozy lay mpanome sakafo. Tsy hinana an'io zay ozy izy miangavy anao zay mba avenao zay mba hinana ny sakafona ihany. Fa tsy maninona ary fa aloha zay izao ary izao toetra na testeo zay ao anatin'ny herinandro dia jerena raha mahi zay. Fa dia zareo nihinana ny sakafony ihany tany amin'ny lapatany Daniel sy reo sakaizany tsy nentinina fa anikotrana ihany. Fa tao anatin'izany fotoana zay nizahanan'zareo zany dia tsy naninona, tsy narary Daniel, tsy niena, tsy niembatana, tsy niena lanja, tsy nanino, tsy naninona, fa tena voamaika ary izy ireo dia ohatra ny tena nofosana sy salama tsara. Gaga ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany. Inona ny tiano tenenina, ny tiano tenenina anao dia zao hoe tsy tiany Daniel niaroaro tamin'izany satria fatany fa maloto misampy zany fitondram-panjakana zany ka hatrany amin'ny sakafo zay aroso eo dia tsy maintsy hamandrika azy amin'ny resaka sampy. Riavako malala, raha vao eto ambonin'ny tany, eto amin'izao tontolo izao ny zavatra resahana, raha vao miresaka fitondrana isika riavana, ny resaka hetsika politika, dia tsy maintsy mamandrika sy mamingana izany zavatra rehetrarehetra zany ho an'ny olona manana ositra manokana ao. Zay dia tsy miteny amintsika hoe mpitondra fanjakana rehetra ve riavana dia devoly avokoa, tsy zany le izy.
tsy any mihitsy nyresakitsika eto fa ny olona manana ositra manokana ry havana takandry Daniel takan'izany tany ary zany de efa mbola testamenta taloha fozy Daniel hoe zay tsy anao an'izany zay tsy anao an'izany satria fantatray fa ny Andriamanitray mahavonjy anay rahalahy malalo amin'ny tompo no tambatambazana voninahitro Daniel no tambatambazana voninahitro Jesosy no tambatambazana voninahitra ary Paoly lehilahy daholo zany rehetrarehetra zany tamin'ny resaka politika Jesosy de nisedrany zany ny resaka politika zany fa tsy niditra mihitsy Jesosy no lavony hatramin'ny farany ny fanandrina tamin'ny devoly tany anefitra tany amin'ny dezera ny fanandrina mivantana tamin'ny devoly tany amin'ny dezera Jesosy fa efa nretony ozy izy ny devoly anay zao ozy izy ka ho andryzay miankohaka eo aminay zay tiany omena domena tsy aloanao ve mba miankohaka kely safidy io rahalahy malala safidy ny zavatra atao rehetrarehetra fa raha mba mandinika ny tenin'Andriamanitra ako te hampahery anao raha manana ositra manokana ianao tsy tokony miditra amin'izany ny olona manana ositra manokana fa efa antony be dehibe teto amin'ny firenentsika zany nalavo ny lehilahy be dehibe nalavo firenena ny firosorosoana amin'ny olona manana ositra manokana any amin'ny resaka hetsika politika sy fitondrana politika tahaka an'izany ka de zao te hampahery anao amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra zany ako rahalahy malala hoe lehilahy zay manana anjara toerana manokana sy ositra manokana ara-panahy eo amin'ny fitondrana rafim-pivavahana na rafitra ara-panahy de manana tombony manokana ianao rahalahy de nataon'Andriamanitra manana hery manokana ao anatiny anisan'izany ianao manana hery manokana ao anatiny kanefa zany hery zany de ilain'Andriamanitra amantarana anao hoe izy ianao ao anatin'ny fianakaviana eny ngery havana fa na de anatiny ankona ary indray tsy fantatra tsony ny lehilahy tsy fantatra tsony mihitsy izy zany mo mba haka ohatra aminao aza hoe misy lehilahy ram-pianakaviana hoe miaramila izy kolonely izy ohatra fa izy nefa ram-pianakaviana de any amin'ny asa fitadiavana izy amin'ny asa fivelomany de miaramila izy ara-dalàna zany zay ny ameloman'ny vady aman-janany manamboninahitra ambony de rehefa miditra ao an-trano izy inona ny afantarany zanany azy kolonely ve isa dada hiditra ny trano izy anao jery atrika sa inona zany ny zavatra ataon'ilay manamboninahitra amin'ny fianakaviana mila fantatry ny vady aman-janany izy rehefa miditra avy any hoe dady izy fa tsy manamboninahitra ambony tahaka an'izany ry havana ohatra fotsiny zany zavatra zany teneniko anao zany zavatra toy hoe asa fivelomany zany sy ny ankonana zavatra tsy afaka miala tsy afaka misaraka zany fa eto amin'ny resaka kosa ositra ara-panahy sy ny lehilahy mitarika fivavahana mitarika fikambanana kristiana manana ositra manokana sy ny resaka hoe firoboana any amin'ny resaka politika de iverenako aminao ny tenin'Andriamanitra fa ianareo kosa manao ao izy fantatry Jesosy ve ny natioranao sy ny identité anao rahalahy malala izy ianao ry havana tadidio tsara fa na tsy mijery anao ary zao tontolo zao Jesosy de mijery anao raha vao manao déclaration anankiray anao any amin'ny radio déclaration anankiray any amin'ny télévision manao déclaration takan'izao de teny aminao Jesosy fa izy ianao rahalahy izy ianao ve mpitandrina sa ianao le mpitarika politika any amin'ny sehatra samihafa ianao ve mpiandry sa ianao le mpanao etsy-bahoaka ianao ve mpiandry sy ny sisa tsy fantatra tsony zany zavatra zany mila mazava tsara ry havana mila mazava tsara ataonareo iza moa ianareo kosa manao ao izy namaly Simona Petera manao hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona maniry ry havana maniry Jesosy afantatra ny identité anao manokana lehilahy ianao lay izy de mila mamaly tsara n'izany tsika ry havana mba mila mafantatra n'izany ny tompo ry havana eo amintsika identité zay tsy miova eo anatrehan'Andriamanitra atonga ny filazantsara ho voatoro marina atonga ny filazantsara tsy menatra atonga ny Jesosy tsy menatra ndray de menatra Jesosy tsy fantantsony zany ve mpanompoko zany ve mba lehilahy mpanompoko zany tsy fantatra tsony izy na izy menatra ny tompo ry havana amin'ny fotoana anankiray de tsy fantatra tsony ka dia mampisaintsaina atsika zany fampianarana androany zany ry havana ho atsika lehilahy rehetra zay aloha tsorona ho aty ampamaranana fa ny lehilahy de mora lavo ny voninahitra mora lavo ny vola mora lavo ny fijangajangana mora lavo ny rendrarendra rehetrarehetra raha mihoatra amin'ny vehivavy aleo zany tsorona ry havako de fampitandremana ho atsika zany ry havana
fa manana ny fomba fiasany Andriamanitra ao anaty Baiboly. Tsy azon'izaniza ho vainy zany ravana. Nanana ny fomba fiasany manokana izy tany amin'ny testamenta taloha, de manana ny fomba fiasany koa izy aty amin'ny testamenta vaovao, fa izy Andriamanitra tsy miova ihany nefa io Andriamanitra io. Tany amin'ny testamenta taloha niditra tokoa Andriamanitra tany amin'ny resaka hoe fitondrana ny fanjakana. Mety niditra mihitsy ary izy angamba tany amin'ny resaka mety hoe loko politika angamba, raha ohatran'izany fantikana azy. Fa noho ny firenena Israeliana irery ihany no nanaovany an'izay. Taty amin'ny testamenta vaovao niditra ny filazantsara ho an'ny firenena jentilisa rehetrarehetra, anisan'izany ny firenentsika malagasy. Tsy miditra amin'izany tsony Andriamanitra ry havana. Tsy miditra amin'izany resaka hoe firoboroboana, amin'ny resaka hoe fakana fahefana, resaka politika. Tsy miditra amin'izany Andriamanitra. Rehefa ohatra Andriamanitra maniraka olona manana ositra manokana hitondra fikambanana kristianina, fiangonana sy ny sisa sy ny sisa, eo ianao zany ny tokony mijoro. Tsy te hampifangaro an'izany intsony Andriamanitra ny amin'ny resaka ositra manokana sy ny resaka hoe lokoloko fitondrana politika sy ny ohatrohatran'izany. Ka dia somary vantambatana indray ny fampianarantsika androany, tapitra ny fotoanantsika ny te hampaheranao amin'ny anaran'i Jesosy aho raha la malala hoe ijoro tsara. Fa akaiky ny tompo ataonareo iza moa Jesosy namaly, Simona Petera nanao ianao Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Ataon'ny olona ho iza moa ianao rahalahy, ataon'ny olona ho izy ianao. Anjara anao ny mamaly an'izany mahereza indrindra voninahitra ao an'Andriamanitra. Amen. Nanolotra ny tenin'Andriamanitra taminao androany, Solofo Raharifera, fifandraisana 033 02 314 71. Mirasoanao ho tahin'Andriamanitra indrindra.
mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny halehibe ny fahafenoan'i Kristy. Efesianina 4:7. Ho lehilahy lehibe. Ho lehilahy lehibe. Fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio Vaovao Masoa. Izay rahantsika amin'ny rahalahy sy lofra arifera.